Amkafaliana tranoray teo plasy teo vavy no insidena tokantrano amin'izao alady alina izao amin'ny alalan'ny fandarana mahery atolotratsika ny arahaba ary asainam-panajantsika anaraka ny fandaharana hatramin'ny farany. Etontsika manomboka ny fotoana ary dia ny tontolon'ny baolina kitra totosa tetsy amin'ny Kianjabeny Mahamasina omaly ny lalao miverina eo amin'ny fiadina ny amboaran'ny CAF na ny Total CAF izany ka dia tapitra hatreo izany aloha ny lalan'ny LGK Plus avy eto Madagasikara amin'ny ity faninanana ity izay mbola resin'ny zareo Kaizer Chiefs avy aty Afrika Atsimo tamin'ny isa mazava 3 nohotra. Nanaraka izany lalao izany tetsy amin'ny Kianjabeny Mahamasina ny namana Zakino Rakotomanana. Ny farana hatreo indray ny dian'ny ekipan'ny LGK Plus amin'ny fifaninanana afrikanina taranja baolina kitra tahaka ny tamin'ny lalao mandrosina tao tany Durban Afrika Atsimo ny sabotsy 12 Desambra lasa teo tokoa mantsy dia mbola resin'ny ekipan'ny Kaizer Chiefs tamin'ny isa 3 nohotra indray ny LGK Plus ny sabotsy loakandro teo tetsy amin'ny kianjan'ny Mahamasina nandritra ny lalao miveriny fidinana faharoa amin'ny fidinana amboaran'ny Confédération africaine na ny Total CAF Coupe de la Confédération à 20 Teo amin'ny fizaram-potoana voalohany dia niaro ny tombony isanananany sy ny zatrany kianja fotsiny ny tompon'amboaran'ny Afrika Atsimo. Tezakilan'izay dia niezaka nanafika hatrany ny LGK Plus saingy tsy nahita irika ampidirana baolina mihitsy. Taorian'ny fialan-tsasatra dia napiditra ireo irakiraka sy lohalarana mailaka ao aminy Kaizer Chiefs. Nanomboka nanafaingana ny lalao any amin'izay izy ireo. Hita nanomboka ho reraka kosa ny LGK Plus. Teo amin'ny minitra 20 dia nahazo karatra meny miloro vodilaran'ny LGK Plus rehefa nanao fahadisoana tamin'ny Castro lohalaran'ity ekipa afrikanina tatsimo ity. Nanomboka teo dia nilalao folo ny solitena malagasy. 10 minitra taorian'izay dia napiditra amin'ny baolina voalohany ho an'ny Kaizer Chiefs Hendrik Heksten. Teo amin'ny minitra faharoa amin'ny 20 dia nitsambikina ambony noho ny rehetra indray Ryan Moon ka napiditra ny baolina faharoa tamin'ny lohany taorian'ny corner azon'ny afrikanina tatsimo. Nanomboka teo dia nanaovan'ny Kaizer Chiefs fampisehoana teo amin'ny kianjan'ny Mahamasina. Nisy fotoana mihitsy aza tsy nampandraisy ny baolina nandritra minitra vitsivitsy ny LGK Plus.
farany teo amin'ny trafaina amin'ny 20 dia napiditra amin'ny baolina fahatelo indray Hendrik Engsten. Mariana fa mpilalao nampidiry mpanazatra teo amin'ny fizaram-potoana faharoa avokoa ireo napiditra baolina ireo. Rafezina dia baolina enina be zao no niditra tao amin'ny LGK Plus tamin'ny lalao mandroso sy miverina. Tranga izay tiako ny hodiny anakaiky satria hita ho ambany loatra ny leta amin'ny baolina kitra malagasy raha oharina amin'ny mpifanandrina amintsika.